Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasany vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Toy iray fotoana izay rahantsika eto atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ary a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny groupe a izay maharesy a. Dia honona fiadana tompo amintsika tsirairay avy a. Dia fifaliana ho amin'ny mahita anareo eto indray androany salama tsara daholo a. Matoky sy mino fanahery tsara daholo tsika tamin'ity androany ity a. Ary raha tonga eto ianao androany dia reradreraka ianao tamin'ny tontolo andro iny a, na ozy ianao hoe ohatry ny lasalatsaka kely ny finoko a, na ozy ianao hoe ohatry ny somary mangatsitsika kely zany a, ny any anatin'ny foko any a, dia hanafana an'izany ny ataontsika eto amin'ity fandarana ity, ampitombo ny finoana, apitraka atsika, halleloia. Dia maretatra amin'ny farany, tonga soa ianao, raha androany ianao vao tonga voalohany eto a, dia tsy kisendrasendra koa ny atokavanao eto, fa tena hoe Andriamanitra manana programma eo amin'ny fiainanao. Dia maretatra amin'ny farany fa iaraksika amin'ny adiny indray sasany latsaka kely eo a, dia hihaino hiritsika, hivavakintsika, hihaino fa torotenitsika, hihaino fa melabelaranytsika. Dia matoka fa tsy taka ny idiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity. Androanytsika iaraka amin'ny ekipa miaraka amiko eto a, dia ekipa mahafinaritra ohatry ny omaly ihany koa. Anabavy Erika avy eto Frantsa nitondra vavaka ho an'ny fanombohana. Dia avy eo a ranabavitsika Angela avy any Chine nitondra toriteny voalohany indrindra eto androany, halleloia. Efa mpitoroteny eto koa izy manomboka androany a. Dia vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Marijo avy any États-Unis. Ka dia tahin'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra miaraba manokana an'izay niditra rehetrarehetra. Ranabavy Rodine nitako niditra voalohany teto a. Dia Rasoerniana, Natalia, Iladana, Eliana, Todraonso, Emelovly, Yanitra Nirina, Marijo, Aried, Rolianis, Angela, Yama, Naira, Yaja, siko anabavy daholo aloha zany, Elisa Tsiala, Rasoerniana, Sandola, Jaotina, Verselina, Eme Manambotso, Olgara Norso, Olgara Zamandimby, Maevare, Yasina Ranaivoarsan zay indray vao hita koa tonga soa ranabavy Lantonirina, Tozy Mikael, Erika Rak, Bakay, Saondra Raza, tsika rehetra iza koa mbola tsy voatonoko teo, Marie Gilda, Soameva, Tahir Mario, halleloia, Nomena Justine, Sandrine Erika, zay ngamba ny mbola tsy voatonoko, Antonirina Suzelle. Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, faly be mihitsy tsika zany mahita anareo e. Faly be mahita anareo dia matoka fa aherina ireo eto androany. Milona zavatra aloha ndao tsika aloha hivavaka ho any zao a fandarana zao a, ndao ampandrosotsika ny anabavitsika Erika avy eto Frantsa, izy a nivavaka ho an'ny fandarana. Tahiny tompo a ranabavy a Erika, halleloia. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra izay tratrano tsindray amin'ny fiainan'ity iara hivavaka ary sika hanombohantsika an'izao fotoana izao. Ary Andriamanitra iray tsara indrindra misaotra anao izay efa nomenao an'izao fotoana mamy izao indray. Saotra noho ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro iny Jesosy a, satria mbola noho ny famindraponao mbola mahatoy izao anay, famindraponao mbola ahafahanay mihaino ny teninao indray, mihaino ny hafatrao amin'ity alina ity. Dia apetraka feno am-pelantananao izay rehetra ataonay eto, na ny vavaka na ny toriteny zany, na ny vavaka firenena Jesosy, dia hakinay aminao a. Ny angatahana ny fanainao masina hirotsaka aminay tsirairay avy izay mino ny teninao, mba tena handray tanteraka an'izany teninao zany a, handray ny hafatrao. Dia mitenena ianao Jesosy amin'ny mpanomponao a, tendreo ny lelany mba teny mahasoa anay, teny fananarana, teny fampaherezana ho anay tsirairay avy amin'ity alina ity, ahafahanay mba matory tsara sy hiatrehana ny ampitso maraina indray. Dia arotsay eto Jesosy ny fanainao masina, ny herinao Jesosy a, ny fanatrehanao ka tena atsapa izany fanatrehanao zany izay tsirairay avy izay mino ny teninao amin'ity alina ity a. Dia angatahanay ihany koa Jesosy ny rahanao andrakotra n'izao fandarana izao a, mba tsy ho tapatapaka, mba tsy ho tapatapaka ny connexion, tsy voalingelina ny sainay fa tena hanana fifantohana iaino ny teninao a. Izay sakatsakana rehetra dia dinay amin'ny ranao, tsy hanankely sy hanapahefana. Dia misandrata eto ny voninahitra ao Jesosy, misandrata eto ianao satria ianao fa nitenitra raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany a. Dia efa mihoatra an'izany zay Jesosy ka misy matoko izay fa efa eto ampovoanay ianao a.
efa manatrika fiainanay dia mitenena amin'ny mpanomponao fa voninkaino anao izay tsirairay avy rehetra iaino anao sy akatao ny teninao fa tsy mpanadino an'izany teninao zany dia dia voly sy ny voromahery tady anitsaingo an'izany teny izany dia faktoranay amin'ny ranao tsy anankely tsy anapahefana eo koa Jesosy angataiminay manokana ireo namanay sy ireo olona maro izay mety hoe mbola tsy afaka mino an'izao fotoana izao mbola any am-perinasa Jesosy dia ianao ny anafaingana ny asan'izy ireo anafaingana ny dian'izy ireo afahan'izy ireo mino an'izao fotoana izao indray dia kasio indray ny olona izay mety hoe mandalo mitsidika an'izao fandarana izao mba tena voakasika andray an'izany afatra ao izany dia azo hery indray izay mialeto Jesosy dia amin'ny anaranao mahavonjy nangatana ny zavavaka izany anao nitera sy laza voninahitra mandrakizay Jesosy io amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay nentina vavintsika Erika izany. Alleluia. Zao ary hitondra ten'Andriamanitra eto araka ny tenena taminao teo dia hitondra ten'Andriamanitra eto ny anabavintsika Angela io avy any Chine amin'ity androany ity ka izao mialohan'ny zavatra rehetrarehetra mialohan'ny hitondrany ten'Andriamanitra dia maka toerana tsara ianao dia maka baiboly ianao dia maka stylo ianao fa mety note zavatra tsika androany mizara mihitsy manana an'izay stylo zay rehefa sy taratasy rehefa mihaino ten'Andriamanitra matetika ao anaty baiboly ao misy zavatra markenao kely dia mimany ianao amin'ny taratasy dia minanao amin'ny stylo na stylo miloko na crayon de couleur reny na zavatra ohatr'izany tena zava-dehibe reny. Alleluia. Ndao ary tsika ianao an'tirity elaela tsika tsy nihaino izy ity dia notsika indray izy ity androany rehefa tsika iverina eto ihany ihaino ten'Andriamanitra entin'ny anabavintsika Angela io menofinaritra ary isika rehetrarehetra andao ary. Alleluia. Andao ary. Cambodia, yadire, aminiti fiainana, simba mana kantenai, yatsabazana, mama kivaki ihunzani, fiaina tsaruta, suyanu fiaina ku, atana maruta. Hallelujah. Cigaretta. Cambodia. Yadirebe aminiti fiainana simba mana kantenai yatsapazana mama kivaki ikunzani fiaina tsaruta suyan fiainaku Ananandriamanitra ny fiainanao tsika rehetra zamatu tsy amelireny anao misakambina raha misy ny azo Jesosy dia mboly faly ihany manoatra noho ny mpandresy zamatoke Alleluia. Zany no fijery ny olona anao famindroa ianao. Andriamanitra tsy manary anao
tsy atoantany fa ny andanitra tsy manana tsy mafinaritra ny fijeria nondresino fijerin'olona fizahola mino fa andriamanitra tsy manaria anjara lovako tsy atoantany fa ny andanitra Samatoke Hallelujah Sarinamno isakamina Amisnya Timuri falia Anonsanuni paresia Mananda Samatoke Samatu Siamerirana Sarinamno Isakamina Amisnya Timuri falia Anonsanuni paresia Mananda Amisnya Timuri falia Anonsanuni paresia Mananda Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Alléluia. Izany iry zany. Alléluia. Nakoako teto mihitsy zany tamin'ny taona 2024 zany iry zany ary nampahirantsika rehetrarehetra izany iry zany. Ka isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany. Alléluia. Ieno ten'Andriamanitra ary tsika. Alléluia. Milohany enotsika ten'Andriamanitra dia misy zavatra kely zay asehoko anao sady nanarana antsika rehetrarehetra izy ity sady nanarana antsika rehetra satria rehefa andesaka tamin'ny sasany taminareo dia misy olona raha tsaronareo tsara malitsika nisy rangahy iny marabo le mpitaiza olona le afrikanina mpitaiza olona reny le mpanao ody reny dia manao publicité teto amintsika teto izy ohatrandreny fataony reny raha mila vola ianao misy hery manitona misy aretina tsitrana misy sy ny sisa dia misy peratra omenanao dia sy ny sisa dia maly izy zany efa publicité teto amintsika teto dia somary taitra satria tsy de tena nikeny saiko zany le ohatr'ireny satria asan'ny devoly reny dia tsisy toeran'ireny eto amintsika eto dia maly moa za niantso an'iny olona iny nandefa niantso azy dia rehefa niantso azy nandefa message anazy dia tsy valia mihitsy aloha maly alina dia tamin'ny maraina amizay dia niantso anay izy voalohany aloha asehoko anareo reto zavatra ohatrohatry zao zany dia mila mitandrina nareo satria androany nisy olona niteny tamiko fa efa tratrany zavatra ohatrany tony izy zany ohatrany nataon'iny lehilahy iny hitanareo zany fa rarintsika raha ohatra hoe sarotiny tamin'iny satria mifanohitra amin'ny zavatra torintsika reny ary fanimpotsampy reny ary misy olona afaka tratrany reny ary manimba ny fiainan'ny olona fotsiny ataon'ireny olona reny ary mandaingy porofoko aminao eto rehefa hoe tena mpandaingy reny olona reny efa mita zavatra ohatry zao nareo ohatrohatry zao ny zavatra tenenin-jareo reny ny publicité andreny dia misy numéro ana WhatsApp be dia eo daholo ianao hoe raha mila ianao zay ilainao atao lasa hoe manina moa izy ity atao hoe ny fiainanao atao lasa mety be ohatr'izay zany le izy ny fiainanao atao lasa mahafinaritra be manambady tsy manambady ve ianao mila vady ianao fanimpotsampy zany dia ankeo moa zany tsy namaly mihitsy izy dia natsoko dia nianko izy niantso anahy amizay le olona
rehefa niantso anahy izy de nivaliko rehefa nazoteko tato amin'ny WhatsApp tato mantsy izy niantso tabataba be hona inona problème anao africaine izy nangalako tirana tsara mihitsy de seo teo izy de tonga de tabataba teo problème koa maninona hoe anao miditra anatin'ny live koa fa za tsy miditra anatin'ny live nareo izy anao zaho a pasteur inona de fasanao publicité mandainga anatin'io zavatra io fa nange mandainga tsy marina zavatra teneninao ary zao mba tena porofo aminao raha marina reo zavatra teteninao rehetrarehetra hoe tena mahery be mihitsy hodinao io de porofo aminao fa vao tsy porofonao de aseoko anao ny herin'ny rahan'i Jesosy de tsy mahazo miditra ntsony anao manomboka androany de tsy anjery ntsony de avadiny le hitanao tsy ataony miseho aminazy zany le tare antsony fa navadiny aseny mijery télé sady miresaka aminazy de télé no aseny jere de tena nyteneniko izy manomboka androany anao tsy mahazo miditra ntsony ary raha tsy mibebaka anao de very anao fa raisy Jesosy tezitra be ny rahalahy de nidelivreko de natsipony hatramin'ny telefona hitareo ny mahatonga amin'ny tenareo mandainga reny olo reny janareo nge zavatra misy ao aminy seho kely satria le zahako natao capture d'écran fa zao ny zavatra mbatratrako io zao zany resaka tamin'ny ankeo de mba fantatra hoe zavatra miseho zao ny zavatra ohatran'ireny olona miteny aminareo reny hoe tsika tsy manenjika olona ny hoe amin'ny fahantrany tsy voatery anankarena ny olona rehetra fitareo hoe reny olona rehetra miseho amin'ny WhatsApp miteny anareo reny fa vita manova amin'ny fiainanareo zao ny ohatraniny zao io zao sena natsipy le telefona de azo capture d'écran de zao rano zavatra fotapotaka ohatranao anatin'ny trano nefa misy télé hitanao zany tsy mahay miaina amina zavatra mahafinaritra ny devoly ny tiako tenanareo zany hoe nareo aza manaiky sodokany reny mandainga reny raha hoe amin'ny fiainana ohatry reny tena olona mahantra be ny dadara be de olona mahantra be ary fitahany devoly raha misy aminareo efa olona nyresaka tamin'ireny indrindra na ame anarana na ame sary na ame numéro téléphone nyresadresaka tamin'ireny de tsara aminareo mandalo délivrance fa voafatotry nareo fatoran'ireny olona reny nareo dia zay ny amin'iny averatsika ny amin'iny fa mino fa tsy samy hiditretsotsony ny olo ohatr'ireny de nareo aza manana tahotra n'ireny olona reny fa to délivrer fa mitady resaresaka aminareo fa mahery lavitra ny herin'ny Andriamanitsika miohatra amin'ireny olona ireny zay ny amin'iny fa zao hiano tenin'Andriamanitra tsika de veriny tao rehefa aveo hiditra tena mbampitsika Angela hitondra antsika tenin'Andriamanitra izy amin'ity androany ity voalohany de mino fa ampahery atsika alleluia ampahery atsika ny tenin'Andriamanitra androany mahery aza daholo atsika samy tahin'Andriamanitra tahiny tompo nabavy Angela anao ny fitenenana alleluia miarabantsika rehetra ny tenaka tahiny tompo pasteur tahiny tompo koa tsika rehetra zay manaraka ny fandaharana amin'ity andro anio ity andeha anaraka tenin'Andriamanitra tsika zay voasoratra ao amin'ny Lioka 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ovatitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Lioka 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 soramandreny ambony hoe ny vahiny tao an-trano Zakaiosy Jesosy rehefa tafiditra tao Jeriko Jesosy de nandeha namakivaky ny tanàna ary indro nisy lehilahy iray antsoina hoe Zakaiosy zay lehibe mpamory hetra sady mpanan-karena nitady ahita izy hoe iza moa Jesosy kanefa tsy afaka noho ny vahoaka satria fo izy dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika tamin'ny aviavy iray mba ahatazana an Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy rehefa tonga teo Jesosy dia niandraandraka nyteny taminy hoe ry Zakaiosy midina aingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio dia nidina aingana izy ka nampiatrano azy sady faly ary raha nahita izany rehetra dia nimonmonina ka niteny hoe lasa nandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanoty izy fa i Zakaiosy kosa dia nitsangana ka niteny tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny antsasaky mifananako omeko ho any mahantra ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny izany ary hoy Jesosy tamin'ny anio no tonga eto amin'ity trano ity famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa
fa efa tonga ny zanak'olona mitady sy hamonjy ny very. Alleloia, amen, amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ity androany ity ry havana dia teny amintsika ny tompo momba ny tantaran'ilay Sakaiosy. Sakaiosy moa iarahantsika malala, ilay mpamory hevitra sy mpanan-karena be teo amin'ny tanàna teo izy. Ny endro kely nisy taminy nefany foy izy. Foy ilay Sakaiosy. Olona foy nefa dia mba mitady an Jesosy, mba maniry hitady an Jesosy zany ilay Sakaiosy teto. Hevitra no nataony Sakaiosy tamin'izany satria ny olona efa milahatra hitady an Jesosy ny azy niazakazaka indray nataony nitady toerana andehanana ambony mba hiaraka ahita an Jesosy ny rehetrarehetra. Tsara ny fihevitra ny Sakaiosy teto satria rehefa sendra ohatr'izany koa tsika tsirairay dia mitady solution foana zany raha vao misy problème. Ka tamin'ny Sakaiosy dia ny fiakarany teny ambonin'ilay aviavy zany no fomba nahitany an Jesosy voalohany. Tsy tafakatra teny nefa Sakaiosy raha tsy niazakazaka aloha talohan'ny andehanan Jesosy dia niazakazaka izy zany hoe nampiasa ny vatany mihitsy aloha izy alohan'ny ahitanany Jesosy tamin'ny fotoana io. Fa rehefa nampiasainy ny vatany teny ambon'ilay zavaboary dia hitan Jesosy. Izy indray zany no hitan Jesosy nisongadina noho ireo olona maro be izay efa nilahatra ny andro ny fahatongavan'i Jesosy. Zava-dehibe amintsika tsirairay avy koa ny ohatran'izany satria raha hivavaka tsika izao ohatra tsy hoe matory tsika dia ao mivavaka manginginao dia hoe hiainanao Jesosy, fa mila miarina tsika dia mifo, ny maso mikipy, ny vava ara misokatra, tanana ara mbola ahofahofa eny ambony mihitsy rehefa tena toritory izay mifo mangataka miandrandra ny fanahy masin'Andriamanitra. Ka tsara laitsika tahaka izany toetra nananan'ny Sakaiosy zany hoe tsy miankina amin'ny olombelona itsika na namantsika rehefa misy zavatra hitadavana an'Andriamanitra fa tonga dia direct amin'Andriamanitra mihitsiny. Teto Sakaiosy tsy hoe resaka amin'ny namana mihitsy mba babeo sana hoe mba ataovy atsangory satria mba te hahita an'izany Jesosy zany fa foy fa ny herin'ny tena nampiasany tamin'ny alalan'ilay fiazakazahany teny ambony aviavy dia nahita. Ohatr'izany koa zany zavatra tian'Andriamanitra, toetra tsara ananantsika koa zany raha hivavaka tsika tonga dia mandohalika miteny kipy maso direct any amin'Andriamanitra. Fa hitantsika valim-bavaka azotsika amin'izay fotoana izay. Fa tamin'ny alalan'izay vao atao hoe volonté nananan'ny Sakaiosy izay na tena hoe firisian'izay nahazahoany an'ilay valim-bavaka aingana teto ka dia tonga dia toetra tany aminy no nivatanan'i Jesosy tamin'io fotoana io. Ny olona rehetra raha moa dia tena mononmonina hitantsika amin'ny andiny fahafidy hoe ary raha nahita an'izany rehetra dia ny mononmonina ka niteny hoe lasa nandeha an-trano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fetreretan'olona ny Sakaiosy matsy lehilahy mpanota ino mpanota fohy kely iny maninona moa no any Jesosy no mipetraka fa tsy amin'ireny lehilahy lava be efa nilahatra ny andron'i Jesosy ireny satria tany amin'ny Sakaiosy no nahitan'Andriamanitra ny fiezan'ny Sakaiosy ny fialany tamin'ilay toetra nahazatra anazy le hoe mpanan-karena dia mipetraka eo ambony seza foana na hoe misy atao ianao zany dia le manaja tena ambony latabatra fa niazakazaka mihitsy izy nampiasa n'ity vatany mba ahitany an'Andriamanitra. Toetra tsara ilaina amintsika ho zany izay maka hevitra amin'Andriamanitra zay, maka hevitra amin'ny vatantsika aloha amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra mba ahafahantsika manao zavatra anankiray. Fa tamin'ny alalan'ny fiazakazahany Sakaiosy teny ambony aviavy zany nahitany Jesosy anazy, izay zany nampahatonga an'i Jesosy ny vahiny tao an-tranon'ny Sakaiosy. Fa raha tsy niezaka Sakaiosy tamin'ny fotoana io tsy
tsy nahitany jesosy izy ary jesosy koa tsy niantranontany amin'ny mihitsiny a ka tsy ahita valim-bavaka izy a teo anatrehan'izany raha vakitsika ngeny toy any amin'ny 15 hoe faizakaiosy kosa dia nitsangana ka niteny tamin'ny tompo hoe indro tompoko a ny atsasaky mifananako omeko any mahantra ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny izany valim-bavaka no azony Zakaiosy ary rehefa nahazo valim-bavaka Zakaiosy a mahay-pona avy tamin'Andriamanitra dia mba mizara ho any mahantra koa izy tsy nizara fananana hoe nomenan'Andriamanitra ny fananany teto a fa valim-bavaka no azo tamin'Andriamanitra dia nizara ho an'ireo mahantra kely a izay mbola zanak'Andriamanitra koa izy toetra ny kristianina zany a ary tsika koa ngamba efa nanao tanatin'izany le hoe manome mahantra misy ohatra zao le atao amin'ny fikambanana ato le iza moa le Kamalela fikambanan'iny groupe Kamalela iny fanapitsika ny mahantra any Madagasikara nahoana moa hoe aty ivelany aty tsika no mahazo valim-bavaka raha ty tsika mahazo valim-bavaka zao tokony mba hanampy ny tsika samy tsika ihany a fa maninona iny volangonina amin'ny groupe iny no alefa any Madagasikara satria hoe any zany mba voatendry sy azon'ny pasteuratsika Tsindrimandry hoe tsara ho ampitsika any amin'izay firenetsika izay ka izay le mivavaka amin'Andriamanitra hoe tsy mandeha amin'ny sainao io na hoe mieritreritra atsika fa izay fitondran'Andriamanitra zay a zay mila kasitra atsika satria raha tsika samy tsika tsirairay avy zao no mahazo valim-bavaka ohatran'io foana ka tsy manomeny mahantra dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay fa ny sitrapontsika mantsy dia raha vao mahazo eo dia ranahy ihany io e tsisy omeko an'io fa tsy izay ny tian'Andriamanitra aseho amintsika eto an-drano fa ilay fahaizantsika koa mizara ho an'ny mahantra ka ny dia any an-tananantsika hatrany moa izany rehetrarehetra izany fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fanetretena itsika dia tonga ao an-tranontsika tsirairay avy Jesosy ary famonjena ho antsika ny tena entiny amin'izany rehetrarehetra izany koa manentana antsika ary ho antsika tsirairay avy anana izay fanetretena izay ifandray amin'Andriamanitra mba azahoantsika valim-bavaka ary izarantsika ho an'ny mahantra sy ireo hafantsika any Madagasikara koa amin'izany fotoana izany satria any moa ny firenena ny andohantsika dia tsara raha ho ampitsika na dia atao hoe tsy nihavantsika ary hoe fianakaviantsika mahantra no ampitsika fa amina fikambanana ohatran'izao dia efa hita an'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany ka dia vonaitra atolontsika ho an'Andriamanitra alleloia amen alleloia isaorantsika an'Andriamanitra izany ten'Andriamanitra retena bavintsika alleloia Angela avany Chine izany alleloia dia raha sitraka ao dia akasitra antsika izy raha hitanao hoe nampahery anao ny teny izay nitoriny teto dia akasitra antsika izy tsy makasitraka anao zay tsy ataontsika manahirana le feo anjazakely satria samy mananjanaka daholo tsika alleloia dia tsika misaotra azy mbola navita toritena dia ao ary ny adidy amaharem-pianakaviana dia isaoran'Andriamanitra androamo izy nitory voalohany teto dia faly za faly dia faly izay atao amin'ny groupe mandray anao ao daholo ireo zokonao rehetrarehetra toriteny rehetrarehetra ireo dia fampahery aminao ry zareo alleloia ao anatin'ny commentaire ao mino pampahery anao daholo ireo zokonao rehetrarehetra ireo dia tahian'Andriamanitra dia toy izy foana dia atao foana dia ho tonga ampitoroteny ampiasain'Andriamanitra be any ianao ranabavy Angela alleloia mandra-piandry ny ambiny indray alleloia efa mibetsaka ihany tsy haiko zao raha tadidinareo hoe firy ny efa mpitoroteny eto amintsika eto alors zareo niteny anazy hoe firy ary zareo zao ny efa mpitoroteny eto efa maromaro ihany dia hitombo foanany dia anitatra ny ambaindain'ny filazantsarany any Andriamanitra amin'ny alalantsika rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra tsara koa milohan'ny hanamboantsika ny ten'Andriamanitra fa manomboka rapitsika dia isy fandarana vaovao be alleloia mbola vao mivoaka avy any anaty laforo mafana be mihitsiny isokatra eto amin'ny fandarantsika rapitsy isaky ny amin'ny 9 maraina
de amoanao amin'ny toromasony a ranabaviaina Eliana fa manana fandarana vaovao izy rapitso a izay mitondra ny lohateny hoe teninaina. Alleloia. Teninaina, teny fiainana zany, tenin'Andriamanitra mitondra aina izay ampitondraina ny anabaviaina. De manome fotoanao zany rapitso a ranabaviaina isaky manomboka rapitso isaky ny amin'ny 9 maraina. De aloha sy teneko inona zavatra ataony anatin'le fandarana fa de zay le anaran'izy hoe teninaina. De alao izy no anao anazy rapitso isaky ny amin'ny 9 maraina de amoanao amin'ny toromasina izy a anao fandarana eto amin'ny fandarana andramboka izao a mbola ho avy koa ny manaraka. Efa misy manomboka mety mikarakara ny anaty laforo any a mety mbola tsy mibotsina tsara le gâteau a fa neny anabaviaina isaky ny sabata moa de fa iny a rahala antsika Jonathan manao le commencement akira de rahala tojo a ao am'le famitinana ny toroteny a de manomboka rapitso ndray zany isaky ny amin'ny 9 maraina isanandro a dia ho tonga eto amintsika eto koa ranabavitsika aina hitondra zany a anjara brika fanampy ny fitoriany teny sy ny fitoranam-bavaka eto amin'ny fandarana de manana zay fandarana zay koa izy a de mbola hita hafandrenareo aorinao a fa de mino fa samy fotoana androsotsika rehetrarehetra ra-panahy zao de tsy misy maratsy an'izany a de mandrosoa zany lalasa nabaviko zany a fa ho any an-danitra isika. Halleloia. Ijeritsika androany a tantarany Zakaios matetika tsika moa mitory anazy ny teny eto moa ry havana matetika nefa misy miverimberina. Zakaios aloha tsy de mbola imbeta be ngavana izy teto tsy takandry Bartimeo sy ry zavy nefa tena matetika be mihitsy miverina eto efa nitoriana teto ihany nefany a izany a Zakaios zany de androany nefa masoa atsika koa ny teny averina. Halleloia. De ndao a hojery ndray tsika amin'ny teny androany. Ny soramandry de ao amin'ny Luka 7:20 nety ny anabavitsika teto ny amin'ny Zakaios. Ny amin'ny Zakaios. Zakaios moa iza moa Zakaios. Zakaios a voalaza teny Andriamanitra ary ny tradisio ka nandeha namaky any Jeriko. Ary ino izy lehilahy atao hoe Zakaios izay sady lehibe amin'ny mpamoretra sady nanan-karena ary tady zay hita izay Jesosy izy fa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy. Foy. De nazakazaka ny olona izy ka nianky aviavy izany Jesosy fefandalo amin'izany lalana zany izy ary rehefa tonga Jesosy de niandrandraka nanao taminy hoe Zakaios midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ohatranao any io. De nidina faingana izy sady napetra anazy sady faly. Halleloia. Ary rehefa nahita zany izy rehetra de monina ka ne de lasa nandeha hiatranatsy amin'ny lehilahy-mpanota izy tsy azoko mihitsy. De lehilahy-mpanota ve mba hiatranona mba tonga eto Jeriko ihany. Andiny fabalo fa Zakaios kosa nitsangana ka nao taminy hoe tamin'i Jesosy zany tompo indro ny asasaky ny fananako meko any malahelo ary misy zavatra nalaiko tamin'ny fanabakana de onirako avy efatreny zany ary hoy Jesosy taminy anio tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy de zanaky Abrahama koa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Halleloia. Amain'iza moa Zakaios. Zakaios a misy mieritreritra hoe Zakaios a de le olona le nain reny hitanao nain le tena hoe fokely le ohatrany amin'ny clé de Fort Boyard misy anazy le mitondra lakile kely iny fa ny tena marina tsy de tena hoe ohatran'ireny Zakaios tsy nain zany tsy de tena hoe nain tena nain ohatran'ireny izy a fa olona tsotra fa foy. Na hoe mety mahita olona foy misy pira malagasy hoe Madagasikara matetika ataontsika eto nirany Rahalahy Noely raha tsy manao ny anarana fa izy moa olona pira izy a olo malaza de azontsika atao zany de foy. De misy ale pira taloha efa nodimandry koa zany le mampimeny ao amin'ny tarika ny nanahary zay izy foy zany hoe ry zareo zany olona foy fa tsy hoe tsy ohatran'le nain reny fa olona ohatratsika ihany fa foy mety hoe raha olona ny olona tam'izany a mety hoe olona 2 metatra sy 7 ohatra ny moyenne ny lehilahy ohatra de izy mety 2 metatra sy 7 na 10 ohatrohatr'izay zany le izy zany hoe olona ara-dalàna ihany izy fa foy. Ary rehefa foy a de misy ny zavatra tsy vitan'ny foy fa vitan'ny lava fa hiteny aminao koa androany fa misy mahatsara ny foy ka raha foy ianao ino nanaovan'Andriamanitra anao misy mahatsara be deabe ny foy. Halleloia. Androany a hijery toepon'olona foy tsika foy vatana
fa ny sainy ny fondy natakatra ambony be. Alleloia. De niditra Jesosy namaky any Jeriko. Zany hoe Jesosy zany a programmana mihitsy Jeriko. Namaky any Jeriko zany de zao tsy avany antsisy ny andehanany. Ohatry antsika zany zao a avy aty aminay aty zany zao a de ohatra hoe andeha any amin'ny ranabavy Soameva na ranabavy Erika raha avy aty aminay de rehefa tonga eo Paris de mamaky vaky any Paris mihitsy fa tsy mihodina avy aty ambadika. Ohatrohatry zay zany de namaky vaky any Paris mihitsy zany eo ampovoany mihitsy. Zany hoe tsika zany a ay Soameva foy. Tsy fantatra tokony hiasina marina hoe firy daholo sy ny alavantsika zany ahitanao izy anoatra Zakaios. Fa zao namaky vaky. Ndika le namaky de zao tsy vonona ny andalo fotsiny fa tena izany fotony. Tena maky vaky ny ao anatiny. Tena izazy ao anatiny. Halleloia. Zay le hoe namaky any Jeriko. Raha tsy de ilainy Jesosy io nandeha teo a de niodina avy any tsisitsisy ny tany izy de ny olona nanenjika azy tany tsisy ny tanàna tany. Mandalo areo Jesosy, andalo Jesosy te any. Fa teto Jesosy tena namaky vaky mihitsy. I Jeriko io a de tanàna ngeza be. De misy fifamoivoizana be de be ao Jeriko. Ao ny fifamoivoizan'ny vahiny sy ny entana rehetrarehetra, entam-barotra rehetrarehetra, tanàn-dehibe a, tanàna mandroso a. Ary de anisan'ny tanàna be mpamory hetra satria nao ny faditserana nao ny hetra aba isan-karazany izay alainy ny fanjakana tamin'izany. Ary ty lehilahy ty a nisy mpamory hetra be dehibe tao fa izy ny lehibe any mpamory hetra. Androany zany tsika hijery olona anankiray tena hoe sefon'ny mpametsifetsy olona, sefon'ny olona tena hoe mangidioditra teo an-tanàna, sefo. Izy ny lehibe, lohany. Foy izy vatana fa avo ny toerany. Tsongon'olombolo ary atahoran'olona zany. Zao ray avana malala. Jesosy rehefa makivaky ao Jeriko. Jeriko a tamin'ny andron'ny Josoa de nisy mandangezabe narodana mandany Jeriko. Fa androany Jesosy mamakivaky ao Jeriko koa fa misy zavatra mirodana, misy manda mirodana koa. Mody fohifohy izy a fa manda avo be ny azy. De manda ny fiavina vonana, manda ny fitiavam-bola, manda ny fanambakana, manda ny fahatezerana sy ny fahasikana sy ny rehetrarehetra. Miditra ndray Jesosy androany de androdana an'izany manda rehetrarehetra zany. Ary io lehilahy io mihitsy ny tetavin'i Jesosy tao. Betsaka ny olona rehefa nasitranana sy nanaka an' Jesosy satria teto de voalazan'ny ten'Andriamanitra fa nitady hitan'i Jesosy Zakaiosy a fa tsy nentina hita. Satria naninona? Satria ny fanety noho ny abetsahan'ny olona ny fanety. Fanetinetikely ny olona tena voadidina vahoaka Jesosy, sarotra ny fandidiny. Sarotra ny fandidiny. De tsisy plaso an'ny foy. De mialatsiny ary foy ozy izy zany ny olona teto fa defa tsisy hevitra ny aminao. Aza mba foy ihany ozy ny olona. Ty lehilahy ty a de zao nanana tanjona izy tany anatin'ny sainy tany. Izay tanjona tsy hitan'ny olona ivelany zany. Tao anatiny tao nisy zavatra nikika anazy, nisy faniriana lalina. Tsy nitenen'izy an'izy zany satria raha nitenen'ny olona zany de ozy ny olona hoe zany vedy mba ho marina. Hoe Zakaios ony a mangetahetan'i Jesosy. Hoe Zakaios ony mba te hivavaka. Latsain'ny olona angamba. Ary tetika de ohatr'izany zavatra an'se hoe andininy fahatelo. Azafady. Vory daholo teto ny fepetra rehetra tsy afahan'i Jesosy mahita, tsy afahan'i Zakaiosy mahita an'i Jesosy. Sady mpamoretra. Olona ratsy fitondrana be zany. Olona mpametsifetsy, mpandainga, tikely, mpanao tsindry azo lena,
mpanambony tena mety mpanavakavaka mety tena le olona tena le tsy miatra reny tsy mahaloetra ny olona de mety alainy hatramin'ny Jehovah hatramin'ny olona sy ny sisa tsy tokony ahitan'i Jesosy zany olona zany mpanan-karena mbola tsy tokony ahitan'i Jesosy koa satria Jesosy sarotra ho amin'ny mpanan-karena niditra any amin'ny lanitra niditra amin'ny fanjakana lanitra no mbola pisoloko izy mandry izao vory ny fepetra rehetrarehetra tsy ahafahan'ny Zakaiosy mahitan'i Jesosy nangonina ny fepetra sy ny pirofo sy ny rehetrarehetra raha mila manangona dossier zany ianao hiaka audience amin'ny Jesosy iona amin'ny Jesosy anina fionana amin'ny Jesosy de rehefa nijeren'ny sekretera ny dossier anao de tsy tafiditra anao ry Zakaiosy satria ay ianao mpamoretra mpakakerin'ny zavatr'olona mpametsifetsy olona ay koa anao mpanan-karena tahoininao Jesosy mpanan-karena anao tsy mila an'izany ianao tahoininao koa zay fivavahany ianao zao ianao mpanan-karena ve de mba ianao zao ve de mba andeha andoandoalika hivavaka eo sy ny sisa ho latsa-dranomasy hivavaka zany tsy mbola fohy koa ianao tsy misy vory ny fepetra rehetrarehetra olona tsy tokony etan'i Jesosy io raha ny tokony izy fa tany anatin'ny tany tsy arak'izay zavatra zay Zakaiosy de tena ratsy de tena reo tokoa ny toetrany fa zao misy fomba fiteny zay hoe ny tary ratsy tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ovaina ny mahafoy azy ny tare mety efa le ohatr'izao foana satria tezitra amin'ny olona foana fa ny anatin'ny fo halleloia afaka miova omaly izy ohatr'izay omaly izy ratsy be fa androany izy niovany any anatiny any ho Jesosy any afarany hoe efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very hoy Jesosy hoe misy olona very ato mila tediaviko atao amin'ity tanàna ity mila vonjeko atao anatin'ity tanàna ity ary anisany tao anaty listan Jesosy zany Zakaiosy zany fantatry Jesosy zany vato misakana rehetra tsy ahafahany tokony ahitany Jesosy fantatry Jesosy io rehetrarehetra tsy hitaraina ny Zakaiosy io fa fantatry Jesosy fa sady mpamoretra izy mpanan-karena ny fohy fa Jesosy namakivaky tao Jeriko tsy hitady ny olona mahantra ihany na ny olona marina ihany na ny olona lava ihany fa hitady na de ny olona zay tsy tokony ho hita azy halleloia halleloia ho sarotra raha manatazan-davitra Jesosy fa tsy ho hita zany Zakaiosy zany aiza ry izy ka izy eo ambany ao tsy hita takonan'ny olona vomeko ny olona ataon'ny olona zay anakonana azy satria zao ny tenen'ny olona anao ny ale fa anay ny retour isan'andro zay ampijalianao fandroany mila ny alavanao ianao porofona fa fo ianao ndroany takonanay ny lalana no takonan'ny olona ny lalana miditra eo am' Jesosy ry havana ny din'ny olona tsara mihitsy ny fefy fa mangataka ihany zafady ankery anao dalonareo mba milalana kely tonga de din'ny olona lalana tsy niavaka niditra Zakaiosy nasandray varia mba le any amin'ny antitrantitra manao dalonareo mba milala kely kenao le nakan'ny etra ny zanakay mitrafika aminay tsy mety trato ianao izy lehibe antitra reny nazy ndray mamakeny amin'ny vehivavy vao mena azy vehivavy eo an-tanàna inona tsara hoe ry Zakaiosy raha masira Zakaiosy isan'andro anao tsy hitanay zavatra nataonao tao tokaranakeny nalainao le avy efatreny nalainao reny nianny meno vehivavy ale mahivava tsara reny niditra teny amin'ny rehetrarehetra fa nitakonan'ny olona fohy foana ny fanetiny olona izy raha teo fohy ny saoty tsy nahita ny ondrika vome tsy nahita nitady lalana nanandrana ta tsy nanandrana ta tsy nety tafiditra misy ny zavatra hidiranao moramora fa misy zavatra tsy mety mahatafiditra anao araka ny toroteniko ndray ihany tamin'ny toriteny hoe raha ny tena marina andiny fatelo ary raha nitady hitan'izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy de tokony janona teo io tantara io nytoyany de hoe ary dia nody i Zakaiosy satria fohy de namonjy fodina i Zakaiosy satria mpanan-karena de ny alamaina ingarainy izy satria
mpamoretra zay ny tokony efarana io adininy efatra io de tokony tapatra ary nitady zay hitan'i Jesosy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy ka de lasa nody izy ka de lasa nivily lalana izy ka de kivy izy ka de niteny izy fa tsy hitan'i Jesosy de alao hoany fa hitady olo lafy izy zany ve tia nytoy ny andininy faefatra toy ny andininy faefatra ny andininy faefatra zao de niazakazaka ny aloha ny olona rehetra zany nandeha Jesosy mandeha mamaky vaky any tanàna mandeha makeny mandeha any fa izy nitady tsy nahita tena eritreritra izy inona ny hevitra inona ny azoko atao halleloia de zany tokony mba harahantsika zany inona ny azoko atao mba ahitako an' Jesosy betsaka amitsika ny olona mora mionona ivavaka ianao de tsy mety ohatrany tsy tafiditra tsara ianao ohatrany tsy mety tafiditra ianao zany hoe tsy mety amin'angava ny fivavahana tsy ry havana malala mety amintsika rehetra ny fivavahana mety amin'ny olona rehetra ny fivavahana fa ny olona tsy misisika ohatra tsy mahita rirany eo amin'ny fivavahana ohatra tsy mety mahita fanatrehan'Andriamanitra ohatra tsy mety toritory ny foko satria ianao tsy nitady ny hevitra hitanan'i Jesosy ianao fa vitanao hoe misy sakatsakana ny devoly ry havana de tsy maintsy anisy sakatsakana eo anoloantsika raha mbola hivavaka koa raha hijery zavatra mamofady ianao tsy sakatsakana mandeha be ny connexion anao hijery andreny olona mifamalimaly miteny raha tsy ny sisy renao manam-potoana ohatrany manam-potoana ohatrany tsy te hatory mihitsy anao rehefa mijery zavapoana fa raha iany toriteny na hanao alim-bavaka amin'ny folo alina tsika de te hatory ifady anitsika amin'ny roa atoandro tsika de nona mahalemilemy mila tsy havitany inona nefa raha mandeha miaraka amin'ny namana tsika manao zavatra hafa na tsy misakafo ny tontolo ny andro ohatrany tsy naninona ko satria tady an' Jesosy ny sakatsakana tsy maintsy misy ny an'Zakaiosy teto namana ny lafiny rehetra tsy nahitany an' Jesosy ny olona mibahana ny lalina olona tsy tia azy tsy navelan'ny olona sady foy tsy afaka nanao ny ninona fa tsy ny lavo lefina i Zakaiosy de lesinao ho atsika rehetrarehetra andaotsika tsy lavo lefina fa raha i Zakaiosy foy mpanan-karena mpamoretra ny hitan'i Jesosy tokony ahitan'i Jesosy tsika rehetrarehetra reto halleloia mandainga zay olona teny za tsy nety nahita an'i Jesosy le mahita tenaiko tsy hoe mahita maso fa le natsapany fanatrehany tafarahita aminy halleloia ny sakatsakana misy foana misy anabavy zay nety nambavaka ny zanabavy zany rehefa mivavaka izy iloalina io vo andeha andohalika de tena tsy mety tafandohalika de marary be ny délivrena to de afaka nandohalika am'izay tsy avelany devoly mekohaka eo anatrehan'Andriamanitra sakatsakana misy rehefa hivavaka ianao mahavarina misy appel lafa miditra misy olona manely allo misy azao rehefa tena hivavaka ianao vonohy daholo ny zavatra rehetra vonohy daholo ny zavatra vonohy ny telefona midia matrano amboarina fandoliana verifio ny zavatra rehetra idio am'izay ny rehetrarehetra ndao hivavaka fa tsy possible tsy hitan'Andriamanitra ianao synody izy andininy faefatra inona ny hevitra de niazakazaka ny alohan'ny olona izy ka nananika aviavy izahan'i Jesosy fa efa andalo am'izany lalan'izany izy nijereny Zakaiosy zany io misy lalana mamakivaky ny lalambe any Jeriko de fantany faramiainga eto Jesosy tsy maintsy andalo ery de ny zavatra nataony niazakazaka izy de misy aviavy eo aviavy avo halleloia de tapaka vera la nina razy sady mirabanao ansely linda koa tahiny tompo sady mirabatsika ihany zay mbola tsy voaraba mamamy Valtina Rodine Marie ohatrany tsy tapaka zany tapaka ve nareo fa nina razy hoy ny tapaka de zao tonga de niazaka zany zany hoe nampiasa saina izy hoe ahoana ny ataoko halleloia raha hijanona am'izao de tsy ho hitako Jesosy zany efa mila mahitany Jesosy ary Jesosy mety tsy andalo eto tsony androany ny fotoana halleloia ravana malala misy olona iandry an' Jesosy andalo e Jeriko fanimpiriny fa ny Zakaiosy de zao androany no mandalo eto izy halleloia
lasa izy nianika aviavy mba azonao antsena moa nidika zany mianika aviavy zany voalohany indrindra mianika aviavy zany na ny azakazaka nandeha ny alolalànandrolo reo de nisy ezaka natao nisy dingana natao ary tsy mora reo dingan'ireo voalohany indrindra mpanakarena nanao sport miazakazaka ohatry ny adala ary ny ampy any le fahadalàna nianika inona nianika aviavy ny olona foka zava-mahadomelo to de ena de nianikazo fa tety nisy olona lehibe tsongon'olombolo nianikazo fa fahambaraka ry avany zany hoe lehilahy lehibe anao mianika aviavy lehilahy lehibe ny aviavy rehefa vokatra tany any Palestina de zao misy ny milatsaka ho azy de tatazana avy ety ambany fa misy koa ny olona mikarama de mioty aviavy fotsiny ary asa ambany zany mioty aviavy ny olona mpiakatra ny ambony aviavy zany tsy ny olona tsy de manao ahoana fa zao tsy ndrarahiny Zakaiosy zany Zakaiosy ilay olona tena mpanakarena sy tena tsy kasi andalitra teo an-tanàna niazakazaka ohatry ny zazakely nianika aviavy ery ambony niantona tery ambony tery nomezan'ny olona mezan'ny olona hoa nitsana ny voninahitra teny aminy nataony olona fimezana hoe ry monsieur Zakaiosy ry ngia lehibe ngiandrina manineny izy ry ambony ry za ihany ty o Zakaiosy manineny ry mba te ahitany Jesosy ry havana malala nidina ny voninahitry Zakaiosy nihetry Zakaiosy tsy hoe niakatra teny de nisandratra fihetrenany nandehanany tendry nihetry teo anatrehan'ny olona lehilahy lehibe mianika aviavy fa zao ry havana malala eny ny toerana fahan'ny Zakaiosy matoky fa mahitany Jesosy ary indrindrindrindra hitany Jesosy tsy olona 10 lahy na 10 lahy araka ny tena babisina hoe 10 lahy be zao tam'ilay boka 10 lahy iny nafinahitra iny teny iny 10 lahy be zao ngery havanao izy de tsisy raha iny fotsiny no niverina fa tamin'io andro io tsy olona 10 lahy na 3 lahy na 2 lahy no niakatra teny ambony aviavy fa olona anankiray misy olona miavaka eto zany rehefa mahita zavatra miavaka ianao de misitona ny masonao raha misy olona 100 manao akanjo menamena fa olona ray manao akanjo mavomavo de iny mavomavo iny no miavaka io lay andro a momba zay miavaka eto taraiky zavatra ianao efa nisy fotoana efa ela be ny tantaraiky ty zavatra ty nisy mpanompon'Andriamanitra andehanao fampisehoana ry zareo chorale de zao ny zavatra nitranga nisy akanjo hitambarana tam'izay nisy akanjo hitambarana hoe ndaotsika rehetra samy anao a palitao a menamena daholo ohatra amin'io fety io de pataloha fotsifotsy ohatra de lobaka fotsy ohatra ny azy zany andeha atao hoe zay andeha atao ihany hoe complet bleu marine zany a de lobaka fotsy ny olana le rahalahy anankiray izy tena mahery ara-panahy be mivavaka be fa zao tsy nanam-bola izy sahirana sahiry akirana ara-bola izy de ny olana tsy afaka hividy an'le palitao izy ry havana de tena narary ny fony nitady hevitra ihany mba hividanana palitao fa tsy nahita anyhery ny tena niteny izy hoe za tsy andeha amin'le fety a fa maninona satria tsy manana akanjo ohatry n'le an'ny olona nefa izy tena ekina ny fampisehoana mahay mihiry izy mahay manentana izy de nampahirezina izy hoe mandehana ihany fa tsy maninona ry za avy eo izy de hiavaka aman'olona za tsy manana an'le palitao izy tsy niteny tamin'ny olona atao amin'ny koralina fa ny olona ety ivelany zany teneny hoe za tena menatra fa tsy manana an'le palitao a ny olona miteny mandehana fa tsy maninona io na andehana izy de farany de nahavariana fa tao anatin'le fety olona ray rehetrarehetra nanao palitao
olona ray tsy nanao palitao seka menatra izy ijoro teo fa ny zavatra nafinaritra de zao todika tany amin'ny daona ny masony olona de manentana izy de mihiry izy de mitodika ny amin'ny daona ny masony olona de rehefa vita ny fety de nanantona azy ny olona angataka ny numéro téléphone sy ny sisa ahitana andreo kolaly reo raha hanao fampisehoana ny olona rehetrrehetra fa izy io ny sefo satria naniny izy ny avaka tsy izy ny sefo ny koralina fa izy ny olona rehetrrehetra satria izy tsy nanao palitao hafa noho ny rehetra de izy zany ny sefo de izy ny nangalan'ny olona izy ny tenenany olona nahery zay izy ny tenenany olona hoe ahoana ny fomba hitananareo fa tena mampahery be ry havana malala ny nalehan'ny zaka iosy tery ambony tery de nanao zavatra zay tsy fahitan'ny olona izy jesosy nge ry havana malala fanta ny fandalo hoe jesosy a de niakatra teny izy rehefa tonga teo jesosy de niandrandra io le izy io le izy io miandrandra jesosy ahoana jesosy miandrandra satria misy zavatra tokony iandrandrana eo misy olona misitona maso eo jerena to olon-dehibe jerena to olona manan-karena fa nefa de zao nietra ny ambony aviavy iny anefa ny antony andehanana eny akaviavy hoe tsia ahitao zay ahitany an' jesosy fotsiny tonga de hitan'i jesosy satria ny afaka te hita zavatra tsy mbola fahitanao anao de manova zavatra tsy fanaon'ny olona tsy fanaon'ny olona io tsy fanaon'ny olona zany nataony zakaiosy zany fa nataony rery ary rary raha tamin'io fotoana io tao an-tranony rery jesosy niditra ry zakaiosy midina ianao midina faingana tonga tamin'ny tanjo nirina zakaiosy tsy nina fanampinizana izy marina teny anabavy angela teo tsy niankina tamin'izy io aviavy io tsisy tompony io tsisy olona nampiakatra azy teo amin'io aviavy io tsisy olona nanosika azy tamin'ny azakazaka tery am'le tsy nentina hita izy tsy nitenta hoe mba papeo arsea mba ataovy atsengory arsea e momba apio hoe nareo koa de ty teny tenareo mahitany jesosy de za tsy ahita azy aza de efa manao an'io hoe mpatsinjovy ihany no madinike aza de manao tsy nanao an'izany izy fa ny zavatra nataony de zao vitako io ho ataoko io halleloia niakatra izy tery ambony hitan'ny jesosy izy zay ny tanjony zay ny tanjony memeny olona talohan'izay fotoana zay ny afa-bonahitra izy ny etra izy tsy naninony zany raha tonga teny izy ka tsy nahitan'i jesosy de afa-baraka mandrak'izay fa izy tonga teny nitsana ny voninahiny fa zao lay jesosy le mitondra voninahitra ambony lavitra noho ny teoroa nahita azy de niteny azy ry zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io de nitina faingana am'izay izy halleloia tsinjatsinjaka falifaly ny olona ohatry ny varina mba hafandray zany ozy ny olona be da be ny olona te hitan'i jesosy tao ravany ary tonga be da be olona lava fa tsy nahitan'i jesosy satria mifanety ny olona ozy ny olona tate tena mba hafandray indri ny fa tokony mba ozy mivadiny lehilahy rehetra fa zay le teneko anareo naniny raha mba nianika aviavy reny zao ny olona nianika aviavy nahitan'i jesosy aizy ianao tena iny reny tsy hitako izy ny lehilahy rehetra teo ka tsy hitany fa hitany zakaiosy androany za te hiteny aminao manova zavatra tsy fanaon'ny olona ianao mety ozy ny olona hoe tsy inona koa zao de ataonao ty na ny fomba vavaka ary ohatry ny ova ohatrany tsy fanaonareo hatram'izay nareo vavaka tsy fantatra zay eritreretinareo androanynao am'izao nao fa tena jesosy a mila nao ay hitanao hatramin'ity sarondoka hitanao hatramin'ity ny fadianina sy ny sisa mety mehezan'ny olona ianao am're fa zao hitan'i jesosy ianao hoy jesosy hoe midina faingana tsy avelako ho afa-baraka elabe ny ianao ny olona mitady an' jesosy tsy avelany mehezan'ny olona elabe zany i fiainanao ohatry mehezan'ny olona io ao arinao tsy hoe ianao nimeny olona akory fa ao arinao ny olona itsiritritra ny toeranao io hoe sambatra ry zareo reny sambatra zakaiosy nidiran'i jesosy totokatrany monimonina am'izay ny olona lasa nandeha trany am'izay mpanoty izy ka reo zao ry fariseo sy ry sadoseosa mpanora-dalàna indray zao reo ny azy de zao ny zakaiosy taloha ohatra le toritsika fakomaly zakaiosy taloha ihany ny azy nitany fa tsy hitany le zakaiosy efa avy niteny ambony aviavy efa nietry halleloia tsy nenao zakaiosy raha teo zany
ary ny zakaiosy ny fitadiavany an jesosy narahany etsika tena am'le 55 nidiny izy de tsy vitan'izay misy olona manompo an'andriamanitra revana tsy avelany vitavita moro eny azy fa toizany ary za miteny anao androany toizo ny dingana taonao ahitanao an'andriamanitra rehefa nidiny izy de zao ny zavatra nataony ny olona monomonina de olona ohatr'izao ve jesosy koatrany tsy mahita olona anina zaka izy tsy neno an'izany fa nyteneny jesosy za jerena halleloia jesosy aza meno an'izany fa zao misy zavatra mbola ataoko jesosy ahoana zao jesosy ahitanao ny mahatsara ny olona ny zavarehetra misy lafiratsiny sy lafitsarany daholo ny olona foy saotisaoty tsy mety mahita ny jesosy fa ny avantage ny olona foy indray de zao ny olona foy zatra manatrika ohatra manatrika anao le olona ka foy de zatra manatrika ohatra ahoana rapse de ahoana nareo ny olona foy de zatra manatrika rehefa miresaka amin'olo fa ny olona lava ndray le mijery ohatra zao fotsiny rehefa ambany raha olona zany olona lava no jesosy izy ndray mijery an jesosy ohatra zao jesosy jesosy ndray ahoana anaka masitrano moa za azafady aiza marary atao misy marary fa masitrano moa za fa zakaiosy jesosy ahoana zakaiosy za jesosy zao halleloia ny atsasaky ny fananako omeko any malahelo ary raha nisy zavatra ndraiky tamin'ny fanambakana jesosy hitaketo izy le foy kely de miandrandrantsy raha nisy zavatra ndraiky tamin'ny fanambakana de averiko avy efatreny zany any jesosy tena onerako de zay le foy kely zay de nonerany avy efatreny izy le foy mihitsy safosafony jesosy ny lohany halleloia zakaiosy ahoana jesosy anino tonga ato am'ty tokantrano ty ny famonjena ary notenen'ny jesosy ny olona teo fa zakaiosy de zanaky abrahama ihany jiosy fa jiosy nanana toetra ratsy fa jiosy afaka niova sy niverina taka an'le toritenenontsika maro hoe efraima niverina za de teny aminao androany halleloia na itsika mitsiriritra hoe ndry sambatra zakaiosy fa itsika koa afaka ho sambatra ohatrany zakaiosy ny lalana le any zakaiosy de lalana azotsika le raha mitady an'andriamanitra anatina fanetreteny ianao tsy totalinao zao fiainan'ny olona rehetrarehetra zao betsaka amitsika no mitotaly na mivavaka ary tsika de menatra mivavaka eny amasin'olona mandeha restaurant zao tsika ty andafy ny olona tsy manao an'izany mivavaka zany fa ianao rehefa nivavaka tandreo menakafo tantrano de mivavahanareo na any amy macdo nareo na any amy restaurant na izy nareo misy anareo de mivavaha mety mehezan'ny olona nareo fa mivavaha fa tsy mamenatra zany alleloia mitongavany jesosy tao izy de mivonjeny jesosy de nomeny jesosy an'lay famonjena totokatranony foy ve anao hoy zany za tena foy tsy mahatakatra nininna am'ty baiboly ty tsisy ninna aiko ity fa zao ry avana malala vonina venao hiakatra eny ambony aviavy mety misy olo leto mpahanankarembe mpahanao politika tena tsara toerana am'le etretinareo mety be voninahitra be araky le etretin'ny olona tia tany fa zao mangeta ety anao mangeta etan'i jesosy ianao ny politika ny fiaramonina tsy tondra famonjena eo amin'ny fiainatsika fa jesosy miditra ao tokantranonao ihany no mitondra famonjena ho anao sy ny taranakao tianao ve niditra ao tokantranonao zany famonjena zany de manova taka ny zakaiosy tetavo amin'ny fomba zay mbola tsy nitetavanao azy hatram'izay jesosy fa izy ijery anao de apidina anao eny izy tsy avela nianjaanjeleny zany ianao ao ampidininy ianao de hiditra ao antranonao izy de hotononiny ao antranonao ny fiadanana ary zao niova fo zakaiosy la fijeriny jesosy ery zakaiosy midiny anao tonga de niova izy tao anatin'ny fony tao nisy fanatim-panonerana tao zany na te fanatim-panonerana na mafomendrika ny fibebahana na raha ny asany aza ry avana finoana raha an'asa tsy vitany hoe nidina fotsiny de tia fotsiny tiako ianao jesosy fa zao tonga de niova na raha ny asa jesosy zay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana tena averiko avy efatreny ary raha nisy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana ary raha nisy ny atsasaky fananako de omeko amin'ny malahelo izy daholo zany
tenitona famonjena teo aminy mariako fa Zakaiosy tsy lasa tsy hoe lasa 4 izy avy eo rehefa nanome andreo fa ny fananany mbola teo fa zay azony tamin'ny tsirariny de nomeny olona avy efatreny mbola nananambom-bavy izy ary azoko antoka fa mbola nitain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny teo aloha izy ny soron'Andriamanitra zay tsy sitraka ny fondy tena vozin'Andriamanitra de afaka miteny Zakaiosy ny fitahian Jehova mampanankarena re olona fa tsy mifangalana izay tsy rariny ainy amin'ny olona madinika isan-karazany maherezy ianao mety miteny ianao hoe za tena inona moa zay za fa za koa teteny aminao androany hoe inona moa zay Zakaiosy fa nahitan'i Jesosy izy ny dikan'ny Zakaiosy de hoe endry miteny grika ny dikan'ny Zakaiosy de hoe endry amin'ny testamenta taloha ny dikan'ny hoe Zakaiosy de madio riavana malala araka ny toro-tentsika maly tany voateraka nge Efraima nitsofina rano riavana de efa fantatr'Andriamanitra fa tiany ka Zakaiosy tamin'izany de efa nitenen'Andriamanitra fa endry mety tsy endry izy hatramin'izay fa efa nitononona ho endry izy halleloia tamin'izany izy de efa natao hoe endry ny anarany efa tenina hoe madio ny anarany satria fantatr'Andriamanitra ao avy ny fotoana manaonao foana io fa tsy maintsy ho avy Jesosy amakivaky ny tanàna ny Jeriko zay misy azy androany amakivaky ny toerana zay misy anao ane Jesosy halleloia anjaranao androany no miteny Jesosy ho an'izay mbola tsy nahita zany Jesosy za hiakatra eo ambony aviavy androany aneritry ny tena koa raha ny olona zay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ivavaka sy tady ny tavako halleloia dao tsika anetry tena Zakaiosy aza riavana mpanankarena lavitra noho itsika be voninahitra lavitra noho itsika na anetry ny tena inona zay itsika andeo hitady an'Andriamanitra dao tsika hiteny androany hoe Jesosy ilaiko koa ianao Zakaiosy mila anao fa za koa tena mila anao sotra anao naharitra ny hatramin'ny farany ianao antirytytsika de ivavatsika avy eo mahereza daholo tsika rehetrarehetra amen halleloia Fotoany iray napitrakai raha vao nandreo miazakazake saingy kely aoka tsy atazana fatery ny lalana asangara mba hiakatra ambony ianikazona rony tambohiro mba ahitanao ahita akoanao sotra Jesosy halleluia fotoany iray napitrakai raha vao nandreo miazakazake saingy kely aoka tsy atazana fatery ny lalana asangara mba hiakatra ambony ianikazona rony tambohiro mba ahitanao ahita akoanao sotra Jesosy halleluia ilaiko ianao ilaiko ianao hoe amen Jesosy ny milany Jesosy aiza daholo ny Zakaiosy rehetra amen Jesosy hitanao ay sotra Jesosy midobodoboka mafiny foko zay fotoana zay tsy hoadinoky midina ho ianao halleluia amen tukatranonao tula famonje izao animisa halleluia tenene kely a Jesosy de tsy matazana fa tery ny lalana amen meteza hiakatra ambony tsika rehetra
ilaiko ianao amen Jesosy Sotra Jesosy hai hitanao ny dobodoboka mafy ny foko zay foton'izay tsy ho adinoky midina ho ianao fa handroso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena izao anio izao Sotra Jesosy Halleluja nitraky anao ka nahita Sotra Jesosy hai hitanao ny dobodoboka mafy ny foko zay foton'izay tsy ho adinoky midina ho ianao fa handroso any ao ho ao antokatranonao tondra famonjena Sotra Jesosy anio izao Halleluja ilaiko ianao Sabi miteny ilaiko ianao Jesosy Arilaza hoe ambarao amin'ny fateny ilainao ny amin'izay zavatra mety ilainao dia hoeto amin'i Jesosy hoe ilaiko ianao nizaniza mila famonjena amin'ny fiainanao rehetra antsoa ihany hoe ilaiko ianao Jesosy raha antsika vavaka izany ry havanao malala dia tena hitentsika androany hoe Jesosy zahako mba mila anao tahaka ny Zakaiosy halleluja afaka miteny ianao ry havanao malala androany za Jesosy mba hanao ezaka halleluja izy tsika mba vonina anao ezaka ry havana anao tahaka ny Zakaiosy tsika androany dia tena hiteny hoe Jesosy eo za koa hianika aviavy androany ataoko ny zavatra rehetra ahitako anao ny olona tahaka izany ry havana tsy possible tsy ahita an'Andriamanitra fa ahita azy ianao tena ahita azy ianao da tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia teny hoe Jesosy omeo aho ilay toe-pony Zakaiosy mba hanisy tena Jesosy ianiako eny ambony aviavy Jesosy tsy maninona raha ho afa-baraka eo anatrehan'ny olona Jesosy ohatry ny hena ny voninahitra eo anatrehan'ny olona fa tsy zany ny zava-dehibe amiko androany fa ny mahita anao halleluja ny mahita anao ny mahatsapa anao halleluja ny diranao atokantranoko raha mangetaheta-n'izany ianao dia teneny hoe Jesosy mba midirako ianao tatokantranoko miteneny ianao androany Jesosy hoe midina eo ianao misy fiainanao mety efa anatina etretinao fahambaraka amin'izao fotoana izao mety misy amintsika mieritreritra efa tena anatina fahambaraka ny fiainantsika ramana fa Jesosy apidina anao avy eo amin'ny toerana mampianjahanjanao io ary hiditra ao anatin'ny tokantranonao izy ary dia hanombok'io fiainam-baovao ny fiainanao afaka mangetaheta-n'izany ianao dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao dia tena hoe za Jesosy maniry ampandroso anao misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity tena makasitraka ny amin'ny ny fitantananao ny fiainanay misaotra Jesosy satria na dia foy azy izay reto foy ny fisainanay foy ny fahatakaranay Jesosy foy ny fahalalànay ny teninao betsaka aminay nge Jesosy na mamaky baiboly ary zay mbola sataikatra
na mivavaka ary zay mbola miambakavaka mbola foy Jesosy fa fantatra fa foy fa mitady anao zay tena mangetahitary vonina anonotra zay tsy nety natao Jesosy vonina anonotra zay tsy nety natao Jesosy androany tonony anatin'ny tokantrano rehetra Jesosy tonony anatin'ny tokantrano rehetra zay vonina iova Jesosy halleloja ny famonjenao sy ny fiadananao manomboka eto dia ho fiainam-baovao taka ny fiainan'ny Zakaio sy ny fiainan'reto olona rehetrarehetra reto Jesosy ataovy fandarana tena manova fiainana Jesosy zao fandarana zao ka ny olona zay mandre tenin'Andriamanitra eto mba ireny teninao eto Jesosy dia olona tena resy lahatra ary olona tena hiteny hoe onerako zay raha tsy vitako sotra Jesosy sotranao tamin'ny fataterahany fotoana teto androany fantatra betsaka ny olona teto Jesosy ny teny hoe mandrosoa tokantranoko ianao te handray anao milanao ny fiainako tena ilaiko ianao dia matoka fa tsisy sy adinonao reo naray aza fa dia tena hitondra famonjena anatin'izany tokantrano zany tokoa ianao Jesosy ary tsy overimaina zao fotoana rehetra irahana eto makasitraka Jesosy malala da io foana zao fandarana zao da io reto mpanomponao tsirairay avy zay tonga teto misy amin'izy ireo miatrika olana misy amin'izy ireo miatrika ady Jesosy malala misy amin'izy ireo Jesosy miatrika olana maro isan-karazany sotra Jesosy makasitraka Jesosy ho tahinao anie zay rehetra mety mandalo olana rabola mandalo olana ara-tokantrano mandalo olana ara-pahasalamana Jesosy mety ireo tokantrano reto mpanomponao reto dia hitondra fahasoavana ianao hitondra fitahina ianao hitondra fiovam-po ianao hitondra fiainam-baovao ianao sokafo ny varavaran'ny lanitra ho anay tsirairay avy Andriamanitra dia apetrao aty anatinay zany famonjenay zany fa tonga hamonjy anay ianao ary hitady anay ianao misaotra Jesosy sotra Jesosy akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra anao rery ihany ny aja mamboninahitra ahatra amin'ny taloha indrindra teo mandrakizay misaotra Jesosy zay tsy voalazako ianao mahay mahasoa anay izay tsy voalazako Jesosy ianao malala ny mahasoa dia ianao ane anyfiteraka izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia vorisasatany dia afarotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tamin'izay voafafy teto fa hamoa avy zato eny anaty olona tsirairay avy izany teny zany misaotra betsaka Jesosy halleloja amen hivavaka ho an'ny firenena nabavintsika Marie-Jo amin'izao fotoana zao dia mampandrosotsika ary izy tany tompo nabavi Marie-Jo anao ny fitenenana tahiny tompo pasteur tahiny tompotsika rehetra miaraka hivavakantsika ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindro rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra makasitraka anao indray izay Jesosy io ny amin'izao fotoana izao na ahafahanay ny haino ny teninao tao anatin'ity fotoana androany ity misaotra anao satria tena tsara tokoa ary hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho anofinay rehetra ny teninao izay nambara teto androany vavaka izay Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy izay ny haino an'izany teninao izany androany mba tena hoe anetry tena tahaka ny Zakaio Jesosy fa tena hoe anana etaetany anatin'ny fony any izay mandalo zavatra maro amin'izao fotoana izao ianao malala ny fiainan'ny tsirairay avy izay nanaraka sy ny haino an'izao fandaharan'izao Jesosy dia ny fananao masina ny andresy lahatra ny tsirairay avy ary tsy andalo fotsiny anja ny teny izay voazara androany zany Jesosy fa tena hoe aniry avy zato eny any anatin'ny fony olona tsirairay avy raha tonga ny olona anapa-kevitra Jesosy anetry tena tahaka ny Zakaio sy hitady an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra hiala amin'ity fiainana sy fanaony zao tontolo zao ty fa tena hoe anompo anao mba hiseho ny voninahitra ihany koa any amin'ny tokantrano ny sambatan'olona sy ny tsirairay avy any Jesosy tao anatin'ity fotoana androany ity dia matoky Jesosy fa tsy andalo fotsiny zany fa samy nahazo hery tsirairay avy ary ninona mety situation tsirairay avy dia ianao mikasika zany amin'ny alalan'izany teny zany dia hiova ny fiainan'ny olona hiova toe-pon'ny olona
nandre an'izao teninao zao dia mankasitraka anao zay ary eto zay Jesosy mbola mivavaka matsiaro ny firenenay Madagasikara Jesosy tsisy miafina aminao ny zavatra rehetra any amin'izany firenena izany Jesosy malala tena maro ny faharatsiana maro ny arety madingana maro ny mosary maro ny faharatsiana maro Jesosy tsy ho voatanisana eto fa mino zay fa tsisy miafina aminao fa mijoro amin'ny bangy zay Jesosy mifona ho an'izany firenena izany mangataka famindrapo aminao isanandro Andriamanitra ho an'ny malagasy ray tanindrazana ray raha aminay Jesosy mba hijerenao mba hamindranao fo amin'izany firenena izany ary vavaka zay Jesosy mba nitoepon'ny malagasy rehetra mba ho vanginy ny fanamasinao mba hanana fanetretena Jesosy hitady anao hitady ny tavanao dia hanasitrana ny taninay ianao dia tena hoe aneo azany herinao zany an'izany firenena izany tompo tena raha ny fananao masina hitondra fifoazam-panahy any anatin'ny fon'ny olona Andriamanitra any Madagasikara any apesitsao hoe mpanomponao izay efa nofidinao Jesosy tena hoe hitoro ny filazantsaranao amin'ny fahamarinana Jesosy mba tena hoe hatonga fon'ny olona hitodika amin'izao any faran'izao fa zavatra mahagaga dia matory ny kristianina Jesosy ny amin'izao fiainana iainana izao any Madagasikara matory ny kristianina satria variana ny amin'ny zavatry ny nofo variana ny amin'ny zavatry ny tany fandroany izay Jesosy mangataka fananao masina mba hikasika ny fon'ny olona izay efa mijoro fa manana ny filazantsara mba hitory an'izany mba hisy fiantraikany any anatin'ny fon'ny olona any Madagasikara any Jesosy mba tena hoe sehoany voninahitra ao tokoa anie izany firenena izany Andriamanitra dia mankasitraka anao zay Jesosy ary fantatray fa miainao anay mandrakariva ianao ny tananao tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofinao Andriamanitra tsy lany-dalovana fa mandrea izany vavaka izay asandratra isanandro eto amin'ity fandaharan'ity izao Andriamanitra matoky izay fa efa mamangy ny fanamasinao matoky izay fa efa manomana ny tsara indrindra ianao Jesosy satria ianao dia Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ho anay Andriamanitra dia mametraka eo pelantananao anay tsirairay avy izay nanaraka an'izao fandaharana izao ho arovanao isam-baravarana isam-batan'olona Jesosy tena hoe ny anjelinao hitoby manodidina anay tsirairay avy dia ny fotoana izay mbola iarahana eto ny ampitsy ny mandrakizay izay irianay Jesosy mbola haritra mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra izao fandaharana izao dia mbola ho tahinao izany fotoana rehetra izany ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Misaotra betsaka ny anapavintsika maro izao tsika tao anatin'izay teny vavaka ho an'ny firenena izay dia tapitra koa ny fandarantsika misaotra anao nahatra ianao hatramin'ny farany ny fandarantsika moa tapitra fa fiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra ao anatin'ny site web any Akiradio anao www.andramakaizao.com afaka mihaino ny onjam-peo Akiradio anao andro amanalina dia 7 andro anatin'ny 7 andro dia afaka mihaino foana anao misy toteny isaky ny adiny 3 aminay amin'ny 4:70 maraina raha pitso amin'ny folo maraina miverinao amin'ny fandarana ao amin'ny Akiradio zao toriteny zao raha tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny 4:70 ralina koa mbola misy. Aleloia. dia raha mbola sy tonga ny amin'ny rahalanitra so dia ioneto ndraitsika raha pitso alina amin'ny 7 ora dia samita in'Andriamanitra misaotra ny Nabaverika mivavaka fanombohana misaotra ny ranabavintsika Angela izay nitondra toriteny sy ranabavy Marizo tamivavaka ho an'ny firenena dia samita in'Andriamanitra maritanao ihany moa amin'ny groupitsika Gamaliel amin'ny fanapitsika ny sahirana raha misy azony tananao atao dia fa fantatrao fa manetana an'izany foana isanandro dia tsy azo aveklava be momba an'izay fa raha misy azony tananao atao dia raisina tanandroa matambatambatritsika ireo anapitsika ny sahirana samita in'Andriamanitra may reza daholo raha pitsindraitsika miona voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Amen.